le fitorana amin'ny talàna tsy kompininina mihitsy ny misy olona hivarotra avion misy olona varotra avion anankidimy nandalo tao a Madagasikara dia tsy kompiny prime ministre tsy kompiny président taille zareo taille manabarabara olo sa. Le seul lien entre les Boeing 777, l'affaire Romy Vous, c'est bien toi. C'est toi qui es la menace. Tu portes atteinte à la souveraineté nationale. Tu portes atteinte à la souveraineté des Malagasy. Effectivement, la solidarité est de mise contre toutes ces personnes-là qui sont corrompues, dont le président de la République malagasy, qui est de nationalité française. Toetrara eto amin'ny firenentsika izao. Voalohany nalatsiny amin'ny teny amin'ity direct ary mpitondra miseho maheva. Pozina be ho amin'ny firenena ianareo. Ianareo le pozina mitonononareo. Satria mandeha daholo sy izao ny zavatra misy izay tsy takona teniny. Ie, kadao tsara ny filohan'ny etsokafo dia manelindelina anareo fa nytody tsy misy natao verina. Fa ho avy mbola any firenena matanjaka fera avion io no anagadranareo tsipitsipona ny tsirairay avy. Ny vahoaka tsy maninona ataovy dia mbola azo ataonareo ataovy. Azo raisina fa tsy mitombona mipotika any aminareo ny teninareo fototra any aminareo. Azo raisina tokoa fa tsy mitombona ny teninareo tsy nalala ny momba ny afera avion dimy anareo. Avion eto ny resaka fa tsy hoe tomobila nomeny XY zay dakory avion dimy be zao ary dia Andriamanitra mahita faly eto izy ilay filora izay. Faly satria maninona ny faly na malivavaka Andriamanitra. Izay ny kikakikaiko teto izay nitovy hevitra amiko hoe resaka enina mijoroanareo. Faly be satria ampanetretena ry malagasy havana ny tenenana fa na dia indray mandeha isan-kerinandro ary dia mitondra mibavaka amin'izao firenena izao hoe ary-tany ny tsy araka ny sitraponao Andriamanitra ny franc-maçon mampambotra ny sorona eto amin'ny firenenay ary dia mamaly vavaka fa dia mibaribary. Engany ka ho tratra ny rekainy be sy mibalenina be tsy maty manota ao anatin'ity affaire avion ity. Saotra tompoko. Angastrara ny fanekevitra ao anatin'izay misy ihany koa ny SMS voaray Emmanuel avy aty Toliara pozina mamotika ny vahoaka ny Toliara ny fisokafan'ny basy Toliara manentana ny vahoaka ny Toliara anohitra hatramin'ny farany io basy Toliara io Emmanuel avy any Toliara. Raisitsika ny antso manaraka. Manadamako. Merhaba tompoko. Salama tompoko. Tsara ny fanekevitra. Tena tena apretina mafy anga le gasy. Tena ataony mihina hoatriny mihitsy le gasy eto amin'ilay Madagasikara. O président sody dia tsy mety aminao mihitsy zany fa dia managadra foana anao zao nefa ny zavatra tady eo fa raha izay olona rehetra manao kevitra rehetrarehetra io dia gadrainao daholo ka raha ianao reny moa na ny mpiaraka aminao mpiara-misosy aminao eo no eto amin'ity Madagasikara ity dia mba ahoana fampadinidiny io ihany leo ohatrany tsy mety izay miteny rehetrarehetra ve dia gadrainao daholo izay miteny rehetrarehetra dia gadrainao daholo. Raha inareo saminareo rehetra sisa mipetraketinareo sy mivoalafo sisa miara-mihinana amin'izay efa rena Madagasikara eto fa mba dinidiny tsara ihany dia olona miteny dia gadraina izay olona miteny dia gadraina. Izay ihany rokolo mba tiako tenena efa tsy zakatra mihitsy ny ataon'ilay mpitondra'ilay firenena fa tena mankarary mankaleo mampalahelo. Saotra tompoko. Angastrana ny fanekevitra ao anatin'izay tanatransika ao anatin'ny fotony tanteraka na eo ary ny atezerana maro samihafa ao anatin'ny fotony ampamendrehana tanteraka rehetritsika manevitra tao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany. Ihany tompoko raisitsika ny antso manaraka. Le resaka le vahiny ao iny. Ihany tompoko. Hoe raha ny fahitana azy dia aty Toliara miantso. Iza le miantso azafady. Tena zava-misy aty Toliara le olona vahiny teo. Aza lalaovina le olona madama fa ny olona mipetraka aty mahafantatra tsara le zava-misy. Inona le zava-misy? Ia. Tsika rehefa maneho hevitra indrindra ny azo mahafinaritra mihitsy hoe olona manohana tetikasa manohana fitondrana ohatrany tsika tena mahazaka demokrasia tsara mihitsy. Oeto inona le zava-misy fa aiza koa zany. Ndao raisitsika ny antso manaraka.
salama kory miarahaba tompoka irevetya bombanambola ndao iry salama mbola ve le vahiny io izy io ie ona madamo amin'ny anao miresaky hoe zao mandeha hoe le basy toliara am'izao sa najanona fanontaniana voalohany de inona moa zany tena antony nalakanana le basy toliara raha azavainao tsara mihitsy mba ho fantatry ny olona za tsy hoe manohatra na hoe mpitondra be fatany fa tokony mba hazavainareo tsara hoe adala ve zany ny fanjakana mamela an'izy sokatra misy teknisianina dia nareo hoe mba manana teknisianina koa mba afaka manazava amin'le vahoaka hoe zao ny olana zao mety zao tsy mety satria raha tsy avela zany izy ny arena kibony tany any tsy maintsy trandrahana aloha mpandroso firenena fa na inona zany tsy maintsy rehefa hoe trandraka arena kibony tany tika dia tsy maintsy sisy alohatra foana dia mba tokony hazavainao tsara hoe inona ny tena antony anakananareo tsy andefatana lizy raha mpandroso firenena raha mpandroso azafady indrindra raha mpandroso dia mba hazava tsara dia satra indrindra tompoka amin'le akatrakatra kely satra indrindra ankasitrana ny fanekevitra ao anatin'izay mandray notona vahintsika eto ary ho atambatra ny famalian'izay rehefa avy eo rasitsika ny antso manaraka dia ao no mifandeha miraba ny Cool FM dia miraba ny vahiny miraba ny teknisianina sy ny fanitana anjaka vatia nasana eny ary tompoka le fanekevitra moa zany fa manamiezy eto matompo teny dia mino anao dia mandalina hoe totany teo zany namana anankiray teo hoe afandrosoana sady tsara fa raha misofotoy zao no teny hoe narena kibony tany na fandrosoana sotro zao nga Madagasikara aloha amiko tamatoa basitolary sisy amin'ny fanjakana masina misy dia ao zay misy rao zay ary ny fanzahoako anazy koa ndraindray hoe sao dia efa mba nahazaho fanjakana volo dia tsy maintsy faterahana na amin'ny lafiny iny na fomba ahoana na aminona fatolona maro na ekazana olo zay zao dia misy olona nikajaina indray SGI fa naninona raha tena hoe filohany tena hoe ampandroso Madagasikara zao dia resara ny zavatra tompy io ary zao resaka avion io fa tena manahirana ny sain'olona hainao ve andriamatoa anisan'ny tena ray aman-dreny voalohany pitaka anisan'ny responsable voalohany firenenao dia tsy mahafantatra hoe ianao amin'ny fisian'ireo avion anakidio matevitevitra io aza malagasy moa aza ohatrany hoe karazana ohatrany hoe avendanana ohatra hoe malagasy nalasina amin'ilay fomba fiteny ohatrany hoe no voatety loany hoe mivoaka malagasy rehetra eo dia hoe so miteny anao dia sisy takatsy ny olona zavatra tianao teny amin'ny fomba ahoana ny zavatra goavana be io dia amin'ny fomba ahoana ny tsy afantaranao any ianao sy ny prime ministre misy fomba fitenin'ilay prime ministre koa hoe tsy zavatra rehetrarehetra sy metsika dia efa hitanay daholo io ara question avion aiza zany zao le fomba fiteninao hoe hitanay daholo ika izy dia metsika na hoe hitanay daholo ny mpanohatra ary eto efa miteny tsy voatery koa hoe mpanohatra fa miteny ny zavatra tsy mety satria firenena tsy amin'ny mpitondra eto iro firenena ho amin'ny Madagasikara ho an'ny vahoaka rehetra atao anatiny fa rehefa misy zavatra tsy mety kosa dia mba miteny olona fitopitiantsika ihany ny fanekevitra ahafahana manome sehatra ny hafa ao anatin'ny 2 minitra araka ny fahalamina mahazara antsika eto amin'ny fandalana dia hoana ny fandehana dia mba miteny ny toerana sy ny anaran'ilay mpiantso mba hisy ny fifankalalana ndao ary eny tompoko dia hoana ny fandehana salama daholo irandehanary so avy aty ambony madinika tamatavy ihany eny tompoka momba ny basy tiliary fanontaniana mipetraka zany hoe ny Amerikanina ve tena handray an'ireo zavatra samy hafa mihitsy hoe basy tiliara izay tombony ho anazy sy ilay resaka boinina indray izay olany manokana indray satria misy ahia zany hoe miaraka amin'ny terrorisme zany ny malagasy faharoa manaraka an'izay efa nisy teknisianina zany laza ny voka-dratiny izy io
fa tsy voatery hoe teknisianina avy amin'iza ihany milaza ny avantage dia avantage fa tsy maintsy jerena daholo zany samy mienono zay dia ny samy miaino zany dia eo amin'izay zany vao hoe samy maka amin'izay za zany pour an'ilay base tituliar na za contre fa amiko manokana zany efa nisy zay ady hevitra zay efa be loatra zany ny inconvénient fa tsy hoe zay milaza avantage ihany no hoe tena tsy maintsy hirosoana amin'io fa rehefa mamono ny olona kosa mamono ny malagasy dia amiko zany tsy rariny. Ankasitrara ny faneho-kevitra ny avy any Tomasina tao anatin'izay metsika sehatra ny vahiny aloha hitondra ny valiteny mahakasika an'izay efa nyresantsika tany amin'ny ampampitoana voalohany ihany ny mahakasika ny ina ilay antony anoherana sy ny manodidina an'izay ina ilay vokadratsy nakasara moa izy teo ny amin'ny hoe manahoana ny any amin'ny sehatra any ampitan-dranomasina mahakasika nyity resaka fitrandrahana ity nisy ihany koa ny mpianaotsika teo ny efa namoy ny amin'izay hoe ny voy an'izay hoe ina ilay vokadratsy ohatry ny ahoana marina ao anatin'izay ny fandarana dehoana ny fandehany dia ao anatin'ny demokrasia tsara isika eto amin'ny fandarana mazanajany isy fanontaniana ny anty fa teo tsy hiverenantsika lalina be tsony ngamba no mahakasika ny hoe izay efa voaresaka tany am-piandohana fa ny fitipitian'ireo valiteny reo misaotra betsaka nireo izay naneho hevitra tsy maintsy hidira kely ihany na izany ary hatrany amboalohany dia efa nisy fanisaka tsanjoan'ireo olona reo tsy nomena aza ny vaovao marina mahakasika ny fitraikany tetika asa-base toliary ity fa ny lazaina fa vokatsoa ihany ny tena lazaina tamin'izareo dia ny atao hoe vokatsoa dia hoe satria hiteraka asa izay ny anankiray satria rehefa ahazo tombontsoanareo isy hopitaly aorina ty isy sekoly aorina ty sy ny sisa fataro aloha fa zany hopitaly sekoly zany efa zoanao amaha olombelona anao ary andraikitra ny fanjakana manatanteraka an'izany fa tsy anaovana hoe tambiny amin'ny vahoaka ka hoe raha tsy manaikinareo zany ve dia tsy mahazo hopitaly sekoly zoany zany ary tsy maintsy tanterana fanjakana zay zany dia efa fanisaka sana zoany anankiray mahatonga azy manohatra ny tetikasa base toliara fa roa ozy hoe tsy nalaina ny hevitra izy ireo nefa zoanao koa ny alaina ny hevitra ao raiso aminareo tsirairay avy tonga ny fanjakana avy any dia hiteny aminao hoe miala eto amin'ity trano fonenanao ty ianao fa anaovanay ary mety hitranga zany fa be dia be nitranga zany anao parc solaire eto zay anangana pilone eto zay ka dia milay ianao raha ny tokony izy tokony alaina ny hevitra le vahoaka mety aminareo ve ty raha tsy mety inona ny afaka hifanarahana sy ny sisa fa tsy natao zay fa tonga dia tery vaimanta any zany dia efa nisy voafanomboany dia efa nisy zay ary zay mbola takiany vahoaka foana ifandresaka teo le fiatraikany amin'ny resaka fahasalamana fanapozinana rano zay mety hitranga mety efa enonareo koa tetikasa base toliara ampiasa 500 mètre cube na rano ao anatin'ny adiny iray mandritra ny 7 taona ohatra ivery tsara alaivo sara hoe any Toliara toerana izay efa tena sarotra be ny fahazahoana rano ahoana zany ny hiafahana ny vahoaka misitraka ny rano aiza ny rano alain'ny base Toliara dia aiza tsony ny rano ampiasain'ny vahoaka akoatran'izay ny fitrandrahana dia isany tena manimba ny tontolo iainana ary vao maika manampitrotraka ny fiovan'ny toetrandro izay efa iainantsika mafy amin'izao fotoana izao zany fiatraikany daholo fa akoatran'izay zavatra tena tsara ho fantatra dia izao izay foana moa zany ny voalaza hoe indraindray ny tetikasa fitrandrahana rehetra dia tsy maintsy misy fiatraikany tsy maintsy misy fiatraikany ratsy ny voalaza dia hoe areniny reny fa misy zavatra tsy azo arenina mihitsy misy zavatra tsy azo andeferana anisan'izany ny ain'ny olona ny ain'ny vahoaka anisan'izany ny fahasalamana anisan'izany le fahampotehana maharitra ny roa ivoary izay antoko ny fiainana ao aoriana reny zany dia tsy azo ka raha ohatra ka hoe nahiteny aritsika hoe olona folo fotsiny anie no faty amin'io dia eketsika ve zany mba meteza ianao hoe ianao le folo ao anatiny dia mety aminao ve zany tiako tenena zany hoe matetika manana fomba fijery hoe ho an'ny tombotsoany daholo be fa le olombitsy ao anatiny zany ve tsy misy lanjany tsy misy vidiny ny ain'ireo olon'ireo rehefa fiatraikany tsy azo arenina tsony dia tsy azo ekena fitiniko kely fotsiny hoe tetikasa io akoatrany hoe misy fandroahana ny olona amin'ny tanany
dia misy a fampitehana ara-tontolo iainana, misy riska be dia be amin'ny resaka radioactivité izay mety mahafaty mihitsy à long terme rehefa zany amin'ny fotoana maharitra maro be mihitsy ilay fetraikany sy amin'ny tontolo iainana. Ohatrany hoe misy koa milaza hoe zavatra mbola tsika mahantra loatra tsy afaka mieritreritra zany tontolo iainana zany aloha zao, tsy afaka ny tsy hijery an'le resaka tontolo iainana tsika satria antoko ny fiainantsika ao aoriana io. Zao nge efa manomboka voa tsy mamokatra tsony any toliarana zara raha mamokatra sakafo amin'izao fotoana izao satria tsy misy rano efa sahirana be le olona any. Dia raisiko ihany ny teny le namana teo hoe aza lalaovina le izy fantatra ny zavatra mitranga. Samy manana fijery ny olona rehetra amin'ny toerana misy azy sy ny sehatra misy azy. Ny olona ny andrenivohitra tsy mitovy amin'ireo vahoaka ny ambanivohitra, tena hiara n'le tetikasa basy toliara. Ary raha ataontsika hoe izy tokoa ny asa izay omeny basy toliara, ireo nahita fianarana neny mety hoe tena ahazo an'izany fa ireo le vahoaka izay tena hiara n'le tetikasa ho voaroaka amin'ny tany ho very ny fotom-pivelomany tsy zareo mihitsy ny andehanana fahalalana entina andeha ampiasaina eo anivon'ny basy toliara. Ary tadidio fa rehefa eo anivon'ny basy toliara koa ianao, raha ianao zany le miasa ao dia ianao ny isany exposé voalohany amin'le riska izay ateraka io tetikasa io. Tsara ho fantatritsika koa fa tsy eto Madagasikara rery misy an'izao olona izao ozy amin'izao fotoana izao tsika mandeha makany amin'le hoe transition énergétique na le hoe fifindrana makany amin'ny angovo madio. Io raharaha géopolitika iraisam-pirenena mihitsy io. Ireo firenena-dehibe ireo mila an'ireo akora aty amintsika. Manana izy ihany misy manana ihany fa izy tsy manao an'izany any aminy satria tsy fonompoterana ny tontolo iainany ary ny vahoakany azy matanjaka mavita miaro ny zony. Dia aty amin'ny tany izay mianaka be ny kolikoly misy ny fahalovana ara-pitatavana. Aty amin'le tena atsoko mihitsy hoe fahalovana ara-pitantanana fa tsy mauvaise gouvernance tsony. Aty no mora aminy manao an'izany. Aty koa mora ny ahoana moa zany ny karaman'ny olona izay ho ampiasainy ao. Dia alaivo sara anie le izy raisy sara an-tsaina tonga aty zay le atao hoe système extractiviste, zany hoe mitrandraka ny eo aminao fotsiny izy fa izy tsy manome tombotsoa anao. Tonga aty izy potehana zany tontolo iainanao vahoakanao vao miala amin'ny taniny mizaka ny aretina, mizaka ny fahaverezana, ny fotom-pivelomana sy ny rehetrarehetra. Fa izy koa raha tsy manodina niny aty aminao fa alefany any aminy, any izy vao tena miteraka asa ho an'izay manodidina eo ny zavatra ho ataony satria any izy no manodina niny ho lasa mety hoe finday, solosaina sy ny sisa. Dia rehefa vita iny dia averiny amidy lafo be aty aminao dia indray ianao zany le mividy avy any aminy. Dia izay zavatra izay za koa tsy miteny hoe ataovy aty le fanodinana vao mba maika zava-doza koa fa ny resaka teo hoe ny Amerikana nefa fantatsika tsara amin'izao fotoana izao fa na ho alainy Katerina raha ny any Ukraine ny any Groenland sy ny sisa dia ho alainy maika moa fa Madagasikara izay manaiky andeha hanaovany an'izany dia araba soa araba tsara ozy izy fa ny tarito conseiltsika hoe amin'izao fotoana izao anie zany tsy misy mahasamy hafa atsika amin'ny resaka fanjanahantany fa izay satria tsy manana fiandrianana amin'ny tany ny vahoaka, tsy manana fiandrianana amin'ny haren'ny pirenena ny vahoaka, anaovana herisetra ny vahoaka, tsy maintsy manaiky an'izay zavatra hanerena azy rehetrarehetra eo ny vahoaka. Inona moa zany mahasamy hafa atsika amin'ny fanjanahantany amin'izao esorina amin'ny taninao ianao mety hoe ilay miaramila milanja basy isany tsy misy eto amintsika fa efa miverina miaina fanjanahantany mihitsy tsika raha ohatra ka zao sary hitantsika izao. Fa ny fomba fiteny moa ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia fandre matetika ihany koa ny amin'ny hoe manan-karena Madagasikara fa reo harena ireo nefa tsy mivadika ao harena raha tsy trandrahana ao anatin'izay raha mahitsy ahy zany ao anatin'izay ho anareo nivon'ny krado tsy tokony ho trandrahana ve zany ilay arena kibony tany eto Madagasikara satria misy voka-dratsy ho an'ny olombelona mamotika tontolo iainana. Inona zany no tokony atao satria tsy haren'ireo rehefa tsy voatrandraka araka ny fomba fiten'ireo manam-pahaizana sy fikaroka maro samihafa sy ny mpanao politika ihany koa misy ny teny an'izany amin'ny tsy haren'ireo rehefa tsy trandrahana fa raha ny fomba fijery amin'ny fisaisamonim-pirenena kradoive zany tsy ho trandrahan'ireo sa trandrahana amin'ny fomba ahoana zany no tokony atao ampivadika an'ireo harena ka raha pitso rafaka pitso mety hoe tsy hisy vahoaka mety tsy anaiky tsony fa ho tenerana ny rehetra hoe ndao ary trandrahana le izy ohatrany ahoana zany ny sary izy ahafahana mitrandraka io zany basy toliara ny resaka eto fa Madagasikara manana harena maro samihafa
ny ohatrany ahoana zany le tokony atao raha hoe hitrandraka amin'ny fomba manakapenitra tena manakapenitra ndahoary ye fomba fitentsika mihitsy le hoe atory eo ambony arena ve tsy hotrandrahana ve sy ny sisa efa natsidiko izay resaka izay teo ozy aho hoe be dia be ny firenena indrindra fa afrikanina nanao an'io fitrandrahana io na ohatra ny aty amintsika na fitrandrahana hafa fa tsy nampanan-karena azy zany vao maika raha lasa nanandevo azy ary nametraka azy teo ambaniny hoana moa zany fahefan'ireo firenena matanjaka fa nivelan'ireo izahay miteny hoe tsy voatery fitrandrahana ny ampandrosoana ny firenena fa ny zavatra voalohany tena mila tsaroana koa aloha dia izao ny fampandrosoana tsy izay verina amin'ilay zoon'olombelona foana fampandrosoana tsy hoe fisainana olona tokana na olona dimy na tsy fantatro ny tena tsy maintsy hoe andeha maritra ny endrika fampandrosoana fa tokony misy digana fifampiresana sy fampidinianao tokony atonina ireo vahoaka reo ange tsy hoe tsika mieritreritra hoe tsika be diploma ty andrenivohitra ty dia tsika nitapahalalana manana ny fahalalàn'ireo manana fahendren'ireo manana ny traikefan'ireo manana ny maizy azy ireo vahoaka ireo na heverintsika hoe tambanivohitra azy ary izy mahafantatra tsara ny zavatra mety any aminy sy mandroso mety hoe mametohantsika ara-teknika sy ara-bola fa tsy voatery hoe ho ataontsika telo vaimanta na hoe tonga dia tsindry baiko midina avy aty amintsika ny zavatra tokony ho atao any tiako tenenina zany dia afaka miainga amina endrika fampandrosoana hafitsika 20% malagasy ny tantsaha fa maro be ny tsaiko ny akamaroany tsaiko 500 tantsara eo ny lazaina fa tena hoe faran'izay mahantra indrindra tsika mijery efa maninona tsy mandroso ny tontolo any ambanivohitra mahity tsika hoe tsy manjary ny resaka fandriampahalemana tsy afaka mandroso ny tantsaha tsy manana fitaovana zareo kely ny tany tanimbary ny tsy misy ny rano dia rehefa mijery an'izany tsy fantatro hoe izy dia vahaolana hita ny hafahafa be raha zay zao no mijery dia hoe andao vahana raha ny resaka rano inona ny olana makasika ny rano andao ametraka tetika azy ahoana ny anampiana an'ireo tantsaha reto tokony misy politika mipetraka tsara 20% malagasy ny tantsaha ireo zany ny tena mamelona ny toe-karena malagasy raha ny tokony ho izy ary zay foana moa zany ny teneny izay mpitondra ny fandimby eo fa rehefa tena jerena tsy hita izay tena vokany fa maninona tsy any le vahaolana ny oentiny fa vahaolana tonga vandray dia hoe tsy ampy fampiasam-bolany amin'ny tontolo ambanivohitra dia lasa indray tsika miantso azy zao tontolo zao avia ampiasa vola aty aminay dia le fampiasana vola vao maika manaisitra n'le tanyny tantsaha amin'ireo tantsaha vao maika vao ilika le tantsaha dia heverinao fandroso hoe zany ny tantsahako ny tany ara totofana alaina sy ny sisa ny rano ny olana aiza zany zao le vahaolana makasika ny rano fandriampahalemana ny olona ohatrany hoe hodiana tsy hita le tena olana dia manjary lasa vahaolana tsy mitombona tsika ny afaka nyraiso ohatrany hoe Corée du Sud any anisan'ny nampandroso be any toe-kareny Corée du Sud any resaka fambolena sy fiompiana fa nahay nitady lalana ary zareo raha resaka teknôlôjia koa raha ohatra mety hoe mbola afaka entina mampandroso a Madagasikara raha omentsika lanjany na jereo fotsiny ny teknika aty amintsika mba omentsika lanja ve nareo le izy sy mianatra aty amin'ny sambana sientifika mba omentsika lanja ve tsy mahita asa kory rehefa mivoaka avy ao marobe raha ohatra isika miresaka hoe fizahatany zany zao nisany tranga any sakatisiny sisa mivaly teny dia hoe satria tsika tena manana arena be tsika tokony hampiroboroboana fizahatany fa tokony maty anina dia dikan'izany dia hoe andeha hiantso mpampiasa vola avy ivelany dia omentsika azy le tany sy ny nosy andeha hanaovana fizahatany fa tsy le vahoaka eo atoerana no andeha ampianao sy omenao fitaovana sy iarahana miasa mba hampizoroboroba le fizahatany ohatr'izay zany le sary hita amin'izao fotoana izao hoe tiako tenenina hoe tsy voatery miompana amin'ny fitrandrahana ny fampandrosoana raha ohatra tsika raisiko ohatra misehatra ny volamena raha tena anao an'izany tsika mba jereo fa ny akamaroan'ireo tantsaha reo any amin'ny mahatantsaha azy akoatra ny asa mahatantsaha azy mitrandraka volamena koa ireo olona reo fa ataontsika mialatsiny amin'le teny vahiny hoe informel fa maninona raha mba omena tohan'ireo olon'ireo raha mba amena fahafahan'ireo olon'ireo na mba ampian'ireo hitadiavo hevitra mba ahafahan'ireo mitrandraka amin'ny fomba ara-dalàna mahavelona azy izay vao miantso an'ireto le vahiny be dia be manambola be dia be eritrereto fa ny any Mananjara any Avohilava
ny volamena azon'ireo olon'ireo anatin'ray volana azon'le vahiny ao anatin'ray andro dia milaza ve tsika hoe mandroso Madagasikara satria nitrandrahana ny arena kibon-tany iza marina no mahazo tombontsoa amin'ilay fitrandrahana zay ange le olana e tsy ny fitrandrahana eo ihany fa ilay tombontsoa azonao koa amin'ilay fitrandrahana ozy izy hoe ny tombony ratsy rehetra voka-dratsy rehetra ny azontsika fa ny tombontsoa olombitsy ihany mahazo an'izany fa tsy miatraika ty amin'ny vahoaka malagasy ka tsy izay ny atao hoe fampandrosoana aloha raha fijerina azy feno dia feno izay faneho-kevitra izay ny vahintsika moa mbola be adidy marosanina araka ny nambarany teo ka angatadalana ao anatin'izay rehetra izay razanan'izany ina no teny afatra amin'ity hinanao an'izay tafatafa sy dinidinika izay ina ihany koa ny afatra ho an'ny mpitondra fanjakana zay kompahatanana manokana ary zareo reafatra marsiana mahazo tomiaino an'ity fandarany ty mihitsy am'zareo reo ao anatin'izay rehetra izay so ihany izy fa tsisy marary fo ia ny ndao ary ina no afatra teny amin'ity hinanan'izay tafatafa sy dinidinika zay amin'ity maraindrainty afatra voalohany aloha zany ho an'ny mpitondra fanjakana dia mitaky mihitsy zahay hoe ajao ny lalàna tompoko tsy ny lalàm-pirenena ihany fa ny lalàna raisam-pirenena koa satria lasa zary tsy ny avintsika le zay lalàna raisam-pirenena zay fa roa manarakaraka an'izay ajao ny zony vahoaka tateran zon'ny vahoaka ary arovo ny zon'ny vahoaka anjara amin'ny fanjakana zany fanjakana ny tompona andraikitra voalohany amin'izany matoa misy tetikasa matoa misy olona afaka manodikodim-bola na manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka na mampiatra herisetra sy ny sisa dia misy andraikitra tsy totosa avy amin'ny fanjakana ao na ahafahan'izay olona izay nanao an'izay le fanitsakitsahana ny zon'ny olona izay dikan'izay zany matetika ny fanjakana manko sorena hoe fa ny olona manao ny atao dia fanjakana foana voatorabato satria fanjakana ny tompona andraikitra voalohany indrindra amin'le fiarovana le zon'ny olona dia averina ary indrindraindrindra moa mba tsy ho ny fanjakana itsony any andeha anitsakitsaka ny zon'ny vahoaka enofo eo vahoaka amin'ny zavatra ataon'ny fanjakana rehetrarehetra tokony vahoaka ny ambondrindra ny zon'ny vahoaka ny tokony ambondrindra loloaviny atampony loha zay vao tombontsoa hafa rehetrarehetra fa raha vao tsy izay no miseho dia lasa mitotongana tsisy fampandrosoana ho everina ho tanteraka eto dia fahatelo efa nolazaiko teo hoe tsy voatery reny ny endrika fampandrosoana koa mila fifampiresahana io mila fanetretena kely tsy hoe rehefa mahazo fahefana ianao dia ianao no tena tapaizina sy manana fahefana be sy ny sisa fa misy tokony misy fa tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra dia mpifahavalo zay zany hitako hoe olana eto antsika dia manararoatra miteny anty satria na zay fiarahamonim-pirenena lalazaina fa lasa mpanao politika zay tsy mpanao politika ndraindray mpanohatra ie satria indraindray marina aloha zany fa indraindray misy mpanao politika lasa mitovy fitakiana aminay fa zany akory tsy midika hoe lasa manao politika koa zay tsy tokony hafangaro mihitsy le izy indraindray misy mpanao politika ohatran'le zavatra nitranga teo zao hiara ny fanitsakisahana zon'olombelona dia miaro koa zay miteny zay satria ao anatin'le fiarovana le zon'olombelona le izy fa ona moa zany ny firaisamonim-pirenena tsy manao politika fa kosa manara-maso ny fitantanana raha politika rehetrarehetra eto Madagasikara andraikitra sy adidinay no miteny sy mitoroka sy mitaky rehefa ohatra ka misy zavatra tsy manjary mitrangeto dia zay koa manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy tsara be aloha zany le hoe fanarahana ny raharaham-pirenena matetika tsika ary azonay tsara le izy hoe leo amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena kanefa zava-dehibe le fanarahana ny raharaham-pirenena satria manana andraikitra ny tsirairay anara-maso ny raharaham-pirenena sy andray anjara ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary zo fototra reo zany tokony mitenysika rehefa misy zavatra tsy rariny ozy izy onina saina hoe afanajana eny efa fisamborana misy foana faniery aty amin'ny vahoaka zay ane ny lalàna ny demokrasia fa vahoaka ny tompony fahefana ny mpitondra nampindramina fahefana zay tsy tokony ho adin'ny mpitondra ary tsy tokony ho adin'ny vahoaka tokony tsarotsika tsirairay zay ary averina amin'ny toerany zay rafitra efa mipetraka izay